Nalaza be ihany koa tamin'ny iny herinandro lasa teo iny fa nosamborina i Jeneraly Resara Ravalomanana ary noentina natao famotorana. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay fanatsipiko zay dia ny mahakasika ny fisamborana Jeneraly Ravalomanana no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa mialohan'izay dia ndao aloha ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto fanaovana hosoka sy fampiasana taratasy hosoka amin'ny raisaka tany hanokafana fanadihadiana ary atao izay hatratrarana anireo izay mpanao bizina rehetra. Matoa misy ny ady tany dia misy ny makatsy azy, misy nefa ireo izay mangalatra tany ary vao marina ara-taratasy, misy ireo mpanera sy mpanao bizina amin'ny fanaovana hosoka sy fampiasana hosoka hoy ny Jeneraly izay minisy ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany teny Tsimbazaza teny. Misy ny fitaliavana hiandraikitra ny fitsiriana ary hatevenina hijery ny tany misy olana rehetra. Ho an'izay efa manana taratasy ny tany ka hosoka dia hosokafana ny fanadihadiana hahafahana mampiditra amponja anireo izay mpanao hosoka ary tsy maintsy atao izay hahatratrarana azy ireny. Hangataka ny eo anivon'ny fitsarana kosa ny eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany mba hidina hifotony mialohany hamoahana ny didy momba ny ady tany ho iatrany nambaran'ny minisitra. Midika izany fa tsy handefitra amin'ireo rehetra izay minia mangalatra tany na ireo rehetra izay efa zatra manao hosoka amin'ny tanin'olona ny ministry ny ady tany sy ny raharahantany amin'izao ankehitriny izao ary hoenjana ny sazy izay miandry ireo rehetra izay minia manao an'izany rehetra izany. Hoy Hajo Andrianarivelo, tsy fahalemena ny mifampihaino fa fahendrena. Tsy fahalemena ny mifampihaino fa fahendrena. Azo raisina avokoa izay hevitra tsara avy amin'ny rehetra ary tokony homena lanja ny feon'olom-pirenena iny fotony ho iatrany ny filohan'ny toko nasionaly ny malagasy miara-miainga Hajo Andrianarivelo tao am-pejiny tao. Midika izany fa tokony tsy misy atao tombo sy ala araka izany ny voaka malagasy rehetra fa rehefa maneho hevitra dia tokony hiainona ary atsaraina izay azo tsaraina ary avela kosa ireo rehetra izay tsy azo raisina. Fa raha toa ka tsy fampihaino eto isika dia tsy misy zavatra handeha amin'ny laoniny ary ho tahaka ny teo aloha foana ny zavatra izay mety verimberina eo na dia hiova mitondra tahaka n'inona aza isika ao anatin'izany rehetra izany. Tranon'ny Edgar Razafindravahy nisy nanao perquisition efa herinandro lasa izay. Nisy nanao perquisition ny tranon'ny Edgar Razafindravahy. Raha ny fantatra dia miaramila manao akanjo sivily izay manodidina ny 10 no nanao fisavana teny Ambohimalaza. Ity sekretera jeneraly ny voamerany ranomasimben'ny Indiana na Commission de l'Océan Indien ity izay misana io andraikitra io any Maurice nanomboka tamin'ny volana Aogositra 2024 ka voalaza fa tsy teny an-toerana nandritra izay fisavana izay araky ny nambarany hatrany. Midika izany fa tena ao anatiny izay fanadihadiana izay rehetra izay ahiahina sy ireo rehetra izay niara-pezapeza tamin'ny fitondrana teo aloha ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao ary ireo rehetra izay manandraharaha dia tsy hisy afabela ao anatin'izao fotoanany fanavozana izao hatrany. Fanendrena ampiatsa-panjakana ambony izay tsy nampoiziny maro. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny andro 20 Desambra ny fanendrena ampiatsa-panjakana ambony maromaro ka isan'izany i Henri Laurent Rahadjason na i Roly Mercia izay lasa tale serasera eo anivon'ny PRRM, i Arnaud Auguste izay tale teknika ny fanavozana eo anivon'ny PRRM ihany koa. Clémence Raharindrina izay voatendry ho lehibe ny faritra Analamanga izay misolo toerana amin'izao fotoana izao ary Alban Rakoto Arsoa voatendry ho tale jeneraly ny aviation civile de Madagascar na ny ACM. Unitina Real izay voatendry ho tale ny kabinetra eo anivon'ny fiadidianan'ny fanavozana ny Republikan'i Madagasikara ao anatin'izany hatrany. Nanaitra ny maro iaho io fanendrena io satria maro amin'ny olom-pirenena no tsy nanampo anireto fanendrena ireto olom-pirenena izay misahana andraikitra ambony amin'izao ankehitriny izao. Ka dia mirary soa azy ireo havita be amin'ny didy manandraikitra izay ho sahanin'izy ireo amin'izao fotoanany fanavozana izao. Aingane mba ho tena fanavozana tokoa ny zavatra ho hisy
fa tsy sanatria kory samy hiezaka hanao zay mahametimety azy avokoa ireo rehetra olombotendry sy olona izay mitondra amin'izao fotoana izao. Miandrandra fiovana faratra ny voaka malagasy ka aingane izay tena fiovana izay no hitany voaka malagasy mba hahatonga ny voaka malagasy rehetra hatoko tanteraka an'izao fitondrana izay misy amin'izao ankehitriny izao. Loza mifamoivoizana fiara fitateram-bahoaka iray no tradoza teny Andranotapahana Ambohidratrimo. Nentina eny amin'ny hôpitaly Andohatapenaka ireo naratra rehetra ary nisy nalefa eny amin'ny Asera ihany koa izy ireo. Kodiarana vaky no nitarika ny loza ho hiatrany ireo nanatrimaso tao anatin'izany rehetra izany. Ka ny afatra mitandrema ihany ry mpamily amin'ny setrasetra sy fandehanana mafy fa tsy fitandremanareo kely izay dia lasa miteradoza ho anareo sy miteradoza ho an'ny hafa ihany koa. Ary io tsy fitandremanareo kely io no tena matetika miteraka loza isan-karazany izao. Ka aleo mitandrina toy izay efa voa ka hoe tahak'izay ka tahak'izay. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika resaka fisamborana any Jeneraly Ravalomanana. Nanaiky ny entina eny amin'ny Tobo Ratsimandrava ny tenany. Nalaina teny an-tranony teny Ambatovinaky ka ny entina avetrany eny amin'ny Tobo Ratsimandrava hanaovana fanadihadiana ny Jeneraly Ravalomanana tamin'iny faraparany herinandro iny hatrany. Raha ny fantatra dia isan'ny vesatra izay hanenjehana azy ny herisetra sy von'olona tamin'ny tolombahoaka ireny. Anaovana fanadihadiana ny Jeneraly Ravalomanana ary ny fitsarana ambony ao Antananarivo renivohitra no misahana ny fitsarana azy. Manaraka ny lalam-panorenana ny fanatanterahana izany rehetra izany. Antony maro no hanenjehana azy ary isan'izany ny herisetra sy von'olona tamin'ireny tolombahoaka lasa teo ireny ho hiatrany toy ny ampanao lalàna ambony eo anivon'ny fitsarana ambony ao Antananarivo renivohitra ao. Nanaitra ny maro moa ity fisamborana any Jeneraly Ravalomanana ity satria maro amin'ny malagasy no tsy nanampo fa efa any Madagasikara ity Jeneraly ity nefa raha ny hita farany sy fantatra dia izy le lasa nitsoaka tany ampitandranomasina no nahitana azy ny farany. Fa efa namoaka vaovao mahakasika ny fiverenana ihany moa i Fernancelo tao anatin'ny pejiny tao raha vantany vao nahita ny sariny izay niparitaka tany am-piangonana izay namonjy ny fotoam-pivavahana tamin'izany ary nilaza Fernancelo tamin'izany fa efa a Madagasikara i Jeneraly Ravalomanana ka miandry izay fandraisana andraikitra izay ho ataon'ny tompona andraikitra sy ministry ny fitsarana moa ny rehetra tao anatin'izany rehetra izany. Ary raha ny fantatra dia ny ministra ny fitsarana mihitsiny no tena lohandohany nandeha tao anatin'izay fisamborana an'ity Jeneraly Ravalomanana ity tao anatin'izao raharaha izay mahavoasarengotra azy izao hatrany ka miandry an'izay ho valy ny fanadihadiana sy ny fitsarana izay mety hahazo an'ity Jeneraly Ravalomanana ity ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao satria maro ihany koa ny malagasy izay tezitra sy tena mbola tsy faly amin'ity Jeneraly Ravalomanana ity amin'izao ankehitriny izao taoriany ireny daroka sy ny famononany ireny malagasy izay nitolona nandritra ireny tolombahoaka ireny. Izay no matsaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.